Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Miarabantsika tompoko ary faly mandroso tokantranonao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao zay. Makasitraka anao ny amin'ny fanarahanao ny fandaharana. Jesosy hitanao, Andriamanitra hiasa manokana amin'ny fiainanao. Andehantsika hanomboka ny fandaharana amin'ny alalan'ny vavaka avy hatrany izay hitsofana rano sady anao mba tena handray ny anjaranao anatin'ny fandrenesanao ny afatr'Andriamanitra. Hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany eo, makasitraka anao indray izay amin'ity fotoana ity izay ahafahanay mandray ny amin'ny teninao, mandray ny afatra avy aminao, ary indrindra mandray ny fahasoavana sy ny fitahiana avy aminao izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mivavaka ho an'ny tsiraray avy izay manaraka ny fandaharanao. Amin'ny anaran'i Jesosy ampanginina ireo hery-maizina, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mahazo manelingelina fa na famaizinana didiko sy afatotro amin'ny ran'i Jesosy. Ho tahinana izy rehetra mandre ny afatr'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andehantsika maky avy hatrany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7:10. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Hoy Jesosy taminy, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Lalana Jesosy voalohany indrindra, hitomana atsika, hisariana atsika mba hizorantsika satria lalana azo antoka atafavoaka atsika amin'ny fahoriana rehetra. Inavy izany fahoriana izany, ireo fahantrana, ireo korontana, ireo olana maro isan-karazany izay lalovantsika amin'izao fotoana izao, izay iainantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy Kristy no lalana voalohany indrindra. Hitomana anao, hitomana atsika tsiraray avy, lalana hizorantsika, atafavoaka atsika amin'izany fahoriana izany. Porofon'izany moa amin'ny filazantsara ny Jaona toko 9, Jesosy dia nampiseho. Hetsika Jesosy fa vitan Jesosy ny mamany olana ara-tsakafo. Tao anatin'ny Jaona toko 9 io moa dia tantara mikasika ny mofo 5 sy hazan-drano 2, mba azonao saintsaina ve zany famahana olana nataon'i Jesosy zany hoe mofo 5 hazan-drano 2, kanefa vitan Jesosy nahavoky olona mihoatra ny 5,000. Io zany dia mampiseho fa tena mahery Jesosy ary tena mahatafavoaka ao anatin'ny olana ara-tsakafo io izay naseho an Jesosy hoe olana izay atrehan'ny olona amin'ny maha-olona azy, satria ny olona moa misy vatana izay mila mihinana ary maro isan-karazany ny ilainy ny vatana na ihany koa hoe filany ny vatan'ny olona. Jesosy Kristy dia nampiseho tamin'ity vanim-potoana ity, tamin'ity Jaona toko 9 ity fa hain Jesosy no mamaha ny olana eo amin'ny sakafo amin'ny fiainan'ny olona. Ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 2 koa dia nampiseho izy tao amin'ilay fampakaram-bady tao Kana, izay tao anatin'izany fampakaram-bady izany moa dia nisy ny sakafo izay niarahana tamin'ny olona izay nasaina tamin'io fotoana io koa, nefa dia izao hoe nitranga ny olana fa lany ny divay. Sofa teo nefa Jesosy dia nampiseho an Jesosy fa izy dia mahay mamaza ny olana izany, ka tamin'io fotoana io nanehoany Jesosy Kristy sy goavana lehibe izay nanovany Jesosy ny rano mangatsika ho lasa divay. Ry havana, izany Jesosy Kristy izany dia lalana matafavoaka atsika amin'ny fahoriana, anisan'izany ny fahantrana ny olana isan-karazana izay mianjady amin'ny fiainan'ny olombelona amin'izao vanim-potoana izao. Nilaza andin-tsoratra masina tamintsika teo manam-porofo, voalaza ny filazantsara fa tena vitan Jesosy, tena hain Jesosy no mamaza ny olana ara-tsakafo, olana ara-piainana, ara-pahatrana izany. Eritrereto tsara hoe tsy nampiasa vola akory Jesosy teto amin'ny maha-olona antsika dia izao hoe very hevitsika manoloana ny olana.
eo amin'ny arabola verefitsika hoe ahoana fo matafavoaka ary betsaka moa nefa hoe mamatotra amin'ny fisainantsika hoe raha tsy eo ny vola ihany lalana matafavoaka, ny vola ihany raha tsy misy ny vola tsy tafavoaka isika. Fa androany kosa androany de ny filazantsara lehibe ambara amintsika amin'izao fotoana izao de hoe lalana Jesosy atafavoaka atsika amin'izany fantrana izany, atafavoaka atsika amin'izany olana isan-karazany, arabola, ara-tsakafo, ara-pivelomana, ara-kasa, amin'ny trosa zay mahazo atsika lalana itondrana atsika, lalana izay itomana atsika io Jesosy Kristy io, satria lalana matafavoaka atsika amin'izany fantrana lalina, amin'izany fahoriana maro izay menjady amin'ny fiainan'ny olombelona amin'izao vanim-potoana izao. Ozy angamba ianao hoe de tena marina ve zany? Porofo lehibe anankiray ny Jaona 1, ny Jaona 2 izay nambarako aminao, izay namokizany Jesosy mba asika saintsainina ve hoe mofo 10. Raha mofo 10 zany sisa ve ny ananan'ny olona ary tsy manana ninninina izy toy izy hoe tena ho faty kanefa teo amin'ny fotoana io Jesosy de nampiseho hoe na de kely tahaka izany aza ny anananao, rehefa miditra tsihatra eo de izao hoe mahay mamaza ny olanao zany, vitako ny mamoky olona hozy Jesosy 10,000 mahery amin'ny mofo 10. Iza eto ambonin'ny tany mavita an'izany? Jesosy mavita an'izany, ary izy no lalana itomana atsika ary havana, itomana atsika mba hisora atsika, mba hitira atsika, satria nahoana izy no lalana tokana matafavoaka atsika amin'izany olana isan-karazany anisan'izany fatrana, ny fivelomana. Tena matsapa venao fa tena mangidy ny fiainanao ara-pivelomana. Milaza aminao androany ampifaliana lehibe no ilazako aminao androany fa ao amin'ny Jesosy no lalana matafavoaka anao amin'izany, ao amin'ny Jesosy no lalana atonga anao hiala ao amin'izany fatrana izany. Ozy ianao hoe de tena marina ve zany? Marina izany. Porofo anankiray io Jaona 1, io porofo faharoa ny Jaona 2 ry havanao tsotra, ohatrany hoe karazany tsotra kely kanefa rehefa Jesosy miditra amin'ny fiainana tsotra kely eritreretinao hoe tsisy azo raisina itsony, mofo 10 zany ve avita mandritra ny Afrina. Fa rehefa niditra tao Jesosy rehefa teo Jesosy teo amin'izany olona izany de ny zava-mahagaga nitranga teo amin'ny fiainana, satria nitondra famahana, nitondra vahaolana ho an'ny olona Jesosy Kristy. Lalana Jesosy ry havana izay anafaka atsika ihany koa amin'ireo fangetsana maro isan-karazany. Maro ny olona tena misento no ny fanandevozana, tsy vitsinge zao ny olona no tena hoe marary mafy izy no ny famatorana zay mahazo azy, satria ohatra hoe voafatotro ny toka izy, efa mba niteny ihany ny fianakaviana rehetra, kanefa fantany koa nefa hoe tsy mahatsara ny fahasalamany zany, kanefa voageja izy. Jesosy lalana itondranao amin'ny fanafahana amin'izany fangetsana izany. Jesosy lalana anafaka anao amin'izany fangetsana izany. Sationany moa zay ohatra ny teneniko zay. Ozy Jesosy moa any amin'ny Jaona milaza ihany koa izy hoe raha izao izy Jesosy no anafaka ny olona de ho afaka tokoa izy, anafaka amin'izany fatorana zany. Teny ratsy angamba mahazo anao, tsy fantatra koa voafatotry ny alatra ve anao izay hitanao mihitsy efa mitondra olana lehibe, mety efa nidiranao amponjy, tsy fantatra koa hoe voafatotry ny fitsangajangana maro isan-karazany ianao, leo an'izany ianao, te ho afaka amin'izany ianao. Androany de mitondra anao vahaolana ngezabe Andriamanitra, vahaolana hoentin'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy lalana anafaka anao amin'izany fangejana isan-karazany zany. Sationana zany ambarako zany fa maro fangejana zay mety mamatotra anao, anisan'izany angamba tsy fahitatory, anisan'izany angamba reo karazana titra isan-karazany izay tsapanao mihitsy hoe tena ratsy ary te ho afaka ianao. Fantatrao fa ratsy zany kanefa tsy hitanao hoe inona ary ny fomba hoentina ahafahana amin'izany. Androany de hoentina amintsika zany lalana ahafahantsika amin'izany fangejana maro isan-karazany zany, reo karazam-pahotana maro isan-karazany zay voalazany Jesosy fa raha izy no anafaka ny olona de ho afaka izy. Fahatelo de zao hoe lalana ihany koa Jesosy idiratsika ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ry havanao, ny fiainana nge tsy vitany eto an-tany ihany, raha ho fatony olona anankiray tsy mbola tapitra akory ny tantarany, fa izao hoe lalana idirana any amin'le tantara hafa indray ny fahafatesana, de izay any akotrany izao fiainana izao. Fanamariana aloha ny olona rehefa maty
de tsy mandehandeha intsony eto ambony ny tany voalaza ny mpitory teny zany fa tsy manana anjara ntsony a eto ambany masoandro ny olona anankiray rehefa maty izy tsy afaka hoe andeha tsidika ny havana izy tsy afaka hoe andehandeha izy de ozy angambe ianao hoe inona zany le ohatrany hoe matoto inona zany le mandehandeha reny ao anatin'ny tranon'olona efa maty reny ireny a ny atao hoe fanaratsy izay mandeha ty am'izao tontolo zao ary izay indrindra no itomana atsika androany a satria Jesosy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy ny fahamarinana Jesosy zay tomana anao satria ao am' Jesosy zany fahamarinana zany lazay ny tenin'Andriamanitra ary havana araka ny teniko teo hoe ny olona zao rehefa maty a tsy afaka intsony andeha tsidika ny zanany mba isariako ny saitsika nge mba eritrerety tokoa hoe raha ohatra mbola afaka manao zavatra ve ny olona maty a ny olona kamboty angamba ny tena tafita indrindra am'izao fiainana zao satria ny havany ny ray aman-dreniny zay tena malala sy tia azy zay efa ndosony fahafatesana tsy maintsy anavitra azy raha hitany fa tsy manam-bola izy mety angalany vola avy any amin'ny coffre fort banque izy de hoentiny ateriny ao an-trano ny zanany mety anao maro zavatra atao satria izy fanahy tsy hita maso izany ny pirofo lehibe fa ny fanahin'ny olona rehefa maty de tsy manana anjara intsony amin'ny atao eto ambany masoandro araka voalaza ny mpitoro teny toko fa 7 ry havana tsy afaka intsony tsy afaka hoe mbola andeha tondra le fiarany teo aloha mbola afaka hoe atory eo amin'le tranony teo aloha tsy afaka manao an'izany intsony ary betsaka ny olona ry havana tena voafitaka ary zay lazay ny tenin'Andriamanitra teo hoe Jesosy ny fahamarinana ato am' Jesosy ato am' tenin'Andriamanitra de misy fahamarinana zay tokony ho fantatritsika ry havana satria voalaza ny tenin'Andriamanitra nge ao amin'ny apokalipsy toko 12 andiny 12 andeha evakitsika izany tenin'Andriamanitra zany apokalipsy toko 12 andiny 12 amin'ny anaran' Jesosy vakitsika eo amin'ny andiny 12 tapany voalohany tapany faharoa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny tapany faharoa vakiko a nidina ho aminareo ny devoly loza ho an'ny tany sy ny ranomasina ity ambony tany zany tsy hoe izao olona hitanao zao ihany mandehandeha ity tsy hoe le biby ny zava-maniry ny biby hitany maso ny olombelona mitovy aminao tsy ireo ihany kay no mandehandeha ety ambony tany fa voalaza ny apokalipsy fa mandehandeha ety koa ny devoly izay tsy hita maso invisible mandehandeha eto ambony tany ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina satria izy de tezitra fahamarinana lehibe zay lazain'ny tenin'Andriamanitra fa tezitra amintsika zanak'olombelona rehetra ny devoly ary izy reny tsy hita maso mamatra tsara maso any amin'ny tranon'olona izay hoe ny efa maty teo aloha ireny mandehandeha mikitikitika ny tongotry ny sasany amin'ny alina ireny milaza manao fihetsika isan-karazany tsy hita maso reny devoly reny satria izy no ilay fanahy tsy hita maso miaraka amintsika olombelona mandehandeha aty ambonin'ny tany ary tsy vitany hoe mandehandeha aty ambonin'ny tany izy fa voalazany Matthieu 12 andininy 13 manao hoe raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto ry havanao akoatra le hoe mandehandeha zay tsy hitantsika hoe mety hoe eo akaikinao amin'ny seza eo izao fa tsy hitanao mety hoe eo akaiky fandrinanao tsy hoe mampitahotra anao satria tsy hita maso mety hoe izany fa akoatran'izay de voalazan'ny filazantsara amin'ny Matthieu teo hoe raha mivoaka amin'ny olona zany tsy mipetraka eny fotsiny izy fa tena niditra ao anatin'ny olona ary zany fahamarinana lehibe tokony ho fantaritsika ampahafantarina antsika fa ny devoly zany de miditra ao anatin'ny vatan'ny olona tsy hoe mandehandehany amin'ny rivotra fotsiny izy tsy eny ihany ny toerana misy azy tsy eto ambonin'ny tany hoe mandehandehany fotsiny izy na ny anaty rano izy fa tena miditra mipenetra ao anaty vatan'ny olona ny devoly inona moa zany ny ataony ao anatin'ny vatan'ny olona ao ozy izy le tenin'Andriamanitra te hoe loza ny fototry ny loza nge eto ambonin'ny tany tsy de hoe irahanina na nzaozao fa ny ao ambadika izy reny izay tsy hitany masontsika dia ny devoly
ny devolo ny fototry ny loza, fandringanana, fahoriana, fijaliana eto ambonin'ny tany. Petsaka zao ny olona marary atao daholo ny bilan, atao scanner, fa ny résultat 0 négatif, tsisy. Kanefa ny olona tena marary, inona zany ny ao anatiny? Tsy hitany maso ary tsy hitany microscopy, tsy hitany radiographie, fa inona ny manjo azy? Misy fanahy ao aminy, fana ratsy mamatotra azy. Ary voalazany tenin'Andriamanitra hoe loza, tsy mba mitondra zavatra tsara ngeny devoly rehefa miditra ao anatin'ny olona, fa loza foana no entiny, zavatra ratsy foana no entiny, tsy mba zavatra mahasoa. Rehefa tonga ao anatin'ny olona zao rehefa nany fankalana de tena mankahaly izy, de tena maizina ny fony ary mahavita manindro nantsy olona. Rehefa ao anatin'ny olona zao le karazana devoly ohatra hoe rehefa na maditra de tena maditra izy, tena maditra raha-baky tenin'ny fiainany, tena manana fiainana tena maditra izy. Anisan'izany karazana devoly izay mitoetra ao anatin'ny olona, rehefa na mahantra de tena mahantra raha-baky tenin'ny olona, tena mba miezaka, fa tsy azo nonona mihitsy hoe ay ve misy an'izany fanahy zany mitoetra ao aminy. Fa marinana tokony fantaritsika zany, fa marinana ambara amintsika zany, fa mitoetra ao anatin'ny olona ny fanahy ratsy ary mitondra loza, anisan'izany ny fantrana. Etsy andaniny ihany koa zay mangalatra ny fahasalaman'ny olona, mitondra aretina efa voalazako teny ambony. Manaraka izany ihany koa de fanahy manapotika fiainana. Rehefa misy azany fanahy fampitiary zany ny olona de tena potika ny tokantranony, potika ny asany, potika ny fiainany maro, ohatry ny zavatra kely tsy ampozonkory, ohatry ny tsy azo na tsaina fananinina ara de rava teo indray ny tokantranoko, rava teo indray ny fiainako tahaka an'izao, satria ao aminy mihitsy io fanahy ratsy io, izay mitondra azy. Ahoana moa fomba fiasa le fanahy ratsy rehefa ao anatin'ny olona? Izay mitondra ny fisainany. Ozy izy ny Timoty 2, jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izany. Timoty 2:2-20. Timoty 2:2-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Kaody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sambo belona hanao ny sitrapony. Zany hoe rehefa tonga ao anatin'ny olona zany ny devoly de mampirisika ny olona, manery ny olona mba hanao ny sitrapony. Raha fanamanitra izy zany de zao hoe ampidiry ny olona ho any amin'le zavatra mampahantra azy, ampanaovo ny zavatra mampahantra azy. Ohatra ampanaovo loky izy de zao ohatra ny tsy tonga saina mihitsy, fa efa tena banky, efa tena lany ny vola, de mavita indray mitrosa mba hanaovana loka, satria misy alefa namahantra. PDB ny olona misy an'izany. Ahitako ray mpianakaviana maro, ny karama efa kely de eritreretina hoe tena andeha iloka, andeha hitsapa vita anazy de izany angambany atonga anay anakarena, de tena ao mandraparain'ny andro, ao mandraparivany andro, lany ila naraka hatramin'iny akoditra nody tanapolo. Mantra ny trosa, avy eo ny namana izay ilokana ihany koa de mbola tenenina hoe ameo any aloha tsy fantatra hoe aiza ny anonerana an'izany, satria le fanahy ao anatiny ao, ny fanahy mahantra ao anatiny ao de mampirisika azy ampanao an'izany, lasa ohatry ny sitrapo ao amin'ny folo izy, satria ao amin'ny fon'ny olona ao le fanahy ratsy ka mitondra ny sitrapony makany amin'ny fantrana, mitondra azy amin'ny fanapaha-kevitra izay mamotika ny fiainany. Izay mahatonga ny olona maro izay miaina ao anatin'ny fangidiana sy fijaliana. Resaka fanahy ratsy anankiray azao, reo fanahy ny alahelo, arak'izany anaran'izany de tena mampalahelo. Betsaka ny olona zay tena ao anatin'izany fiainany, tena mampalahelo izy de tsy mitsahatra ny mitomany, satria tafiditra na azo toerana ao aminy io fanahy mitondra alahelo io. Na ihany koa ny fanahy ny fahavesarana, te mavesatra ary ireny moa de mitarika ny aretim-po izay fantaritsika rehetra hoe tena mampitsaly olona ary manimba olona maro isan-karazany. Karazana fanahy ratsy ihany koa izay mahazo ny olona ankoatran'ireo fantrana de manambady azy. Ahoana moa zany fanahy manambady azy zany? Betsaka ny olona izay manonofy
toa hoe miaraka amin'ny olona manambady olona ao anatin'ny nofy io olona io zany tsy hitany maso hoe ity le olona fa ao anatin'ny nofy ao anatin'ny eritreritra ny amatory amin'ny alina manofy izy misy fotoana ary izy tena matsiaro mihitsy fa mahita ohatry ny mahita fahitanany zany de tena fanaratsy manambady azy ao ary ny olona rehefa misy an'izany de tena na izy tsy avelany io devoly io anambady na izy raha manambady de tena fiainana matsiravina ny fiaina tokantranony izany fanaratsy zany misy lehilahy anankiray zay zao izay ambarako amintsika hoe io lehilahy io de tena nyteny tamiko mihitsy izy zao nyteny pastera tena tsy mavita rara mihitsy mandritra ny atoandro rehetrarehetra satria rehefa amin'ny alina de tonga ho amiko io devoly io tromba io ary tena tsy avelany matory mihitsy aparaina ny andro ary io de tonga mampijaly aho manambady lehilahy izy manambady ao de tena reraka de nataon'ny olona anarana moa nipetahan'ny olona anarana izy tamin'izany hoe matory andro satria rehefa mandeha izy manao raharaha eny an-tsaha de tsy mavita mihitsy izy fa matory izy de gagan'ny olona rehetra hoe fa maninona ianao matory ohatr'izao de ozy izy hoe ohatra mba te atory anefa ohatr'izany foana de petahan'ny olona anarana izy hoe matory andro de nambaranay tamin'izany hoe ianao tena misy fanaratsy ao anatinao tena misy fanaratsy ao anatinao ary io fanaratsy io no mahatonga anao mijaly na miasa ary izy de tsy mandeha amin'izay loana satria nahoana matory foana nataony any am-piasana asa ataony izy moa natao hoe tsy miasa any aman'olona fa miasa tena de tsisy vitany daholo ny asany rehetrarehetra tena mampalahelo izy izao nefa zavatra mahafinaritra de izao hoe rehefa fantany io fahamarinana io tena nomboka tonga saina izy hoe ve za misy an'izany ry havanao raha milaza an'izany zay de te hitonanao hoe na inona mety zavatra mamatotra anao ato am' Jesosy de lalana lehibe ry havana nitondrana izany fanafana zany eo amin'ny fiainanao manasa anao zay fiangonana refi androndra kely misy fanafana lehibe ho an'ny fiainanao maro reo olona zay miaina ao anatin'izany ary tena natsapany zany reo karazany maro zay nambara taminao fa rehefa tonga tao ary niny tamin'ny fony rehetra tonga tao ihany ko izay nampinay no tominay ho an' Jesosy ary tao anatin'izany de nahirika ireo fana izay namatotra azy reo devoly hery maizina tsy hita maso kanefa kosa izay tena manao ny asany mampahory ny fiainan'ny olona rehefa nafana tamin'ny olona izany tsy vitsin'ny olona tena natsapa fiainana izao zay milaza aminao izay mitory aminao ny tenin'Andriamanitra tena tsapa tokoa fa maro ireo fanaratsy zay namatotra anay taka le vehivavy voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka ry havana de tsy iza fa Maria Magdalena ozy ny tenin'Andriamanitra zay ny voan'ny demonia fito ny olona ry havana ny olona rehetra de izao hoe misy fanaratsy avokoa ka raha tsy tonga ho afahanao am' Jesosy zany ny olona de hoentiny mandramaty zany izany no fiainana iainany ary izany mahatonga ny olona manontany tena hoe fa manina ary misy zavatra tsy mety afaka mihitsy amin'ny fiainako hoe misy ohatr'izao ngambany nisy tsatoka nasian'ny olona ohatr'izao eny ekeko fa misy tokoa ny mpamosavy eto tany fa azadino fa ny mpamosavy voalohany mamosavy voalohany fiainan'ny olona de tsy ny olona ao atsimony fa ny fanaratsy zay ao anatin'ny fony ao anatin'ny vatany io ny tena mpamosavy voalohany atao hoe rangory fototry ny afo fototry ny fahoriana sy ny loza zay mitrango eo amin'ny fiainany raha izany ary ry havana no ataon'ny satana eto amin'ity tany ity izany ny zava-dratsy izay ampijaliana antsika olombelona am'izao fotoana izao tsy hoe tsisy vahaolana zany fa vahaolana lehibe no aroso amin'ny fiainantsika ry havana manasa anao zay amonjy fotoam-bavaka zay taterahanay ao amin'ny refi androndra kely ny alahady miditra amin'ny fito miditra amin'ny sivy miditra amin'ny raiky amby folo ary miditra amin'ny ray sasany amin'ireo fotoana ireo zay fotoana hitomana antsika anatona an' Jesosy ino an' Jesosy anaiky an' Jesosy ary amin'ny anaran' Jesosy de zao hoe anafana antsika amin'ireo fatorany fanaratsy ambarako aminao fanetsena tsy misy fanafana anao an'izany any amin'ireny fivarotana lehibe any amin'ny toerana maro isan-karazany tsy misy fanafana an'izany fa ato amin'ny fotoam-bavaka izay arana an' Jesosy de misy fanafana an'izany manasa anao zay ato amin'ny fiangonana refi androndra kely misy fanafana lehibe tokoa ao izay anafana antsika amin'ireo karazana fanaratsy ianao ngamba misy an'le fanaratsy zay
mitondra an'izany hoe fampitehana ara-tokantrano zany ara-piainana zany ka mieritreritra mihitsy angamba ianao enao mihitsy ve ny totombitana fa ataoko hoe efa niova vady ianao efa niova olona firy tamin'ny ara-pitiavana ianao kanefa hitanao mihitsy hoe ohatrany tsy mety mandeha mihitsy le izy ohatrany mbola tsy tena tsy araky ny izy fa tena mbola hitanao hoe tsy mety ny fiainanao tsy mety tonga any am'le tena tediavinao le izy tsy mety tonga ara-dalàna le fiainanao ara-pitiavana tsy mety stable mihitsy izay ngamba ny teny itenenako azy kanefa de zao ny ambarako aminao hoe afaka ny hiala aminao zany satria ato am' Jesosy zay voalaza ny tenin'Andriamanitra ry havana fa Jesosy no lalana Jesosy no fahamarinana Jesosy no fiainana ry havanao matoy ianao tsy mahazo aina de izao ireo fanaratsy reo no mamatotra anao tsy misy mamenatra zany ry havana ny olona anakiraira teo afaka de tsy menatra izy voalaza ny filazany tsara mantsy fa entiny lalina makany amin'ny fiainana fahatelo de zao hoe Jesosy no fiainana ry havana io akory tsy hoe malalaka be hoe ay de malalaka be fa ianao zao rehetra hoe de hamonjy an'izany fotoana izany eo ny mety sakana ohatra hoe ny alavirany lalana eo ihany ko ohatra hoe ny ao an-tranonao ny sakana satria voalaza ny filazany tsara hoe eto izy lalana makany amin'ny fiainana zany hoe ny ahitana an' Jesosy zany tsy malalaka be hoe de tena misosa izy io fa ety ry havana mety isy olona isakana anao tsy fantatra ao anatinao ao mihitsy ngamba misy enatra misy tahotra fa za mampahery anao hoe reseho amin'ny anaran'i Jesosy zany ivavaka ao anao any amin'ny farany fandaharana mba tena hiala aminao zany sakana izany ka ho tonga ianao andray ny anjara fanafahanao ary ao anatin'izany tsy indray mandeha any kory ianao no tonga ao fa ao anatin'ny fotoana rehetra nimpona ao an' Jesosy tsarovy mantsy ry havana fa raha miala ao anatin'ny olona ngety fanaratsy de ozany Mateo 12 hoe raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto de mitetin'ny tany tsy misy rano de iverina ndray aozy izy zany hoe betsaka zao ny olona mety hoe tonga de natsapa fanafahana izy natsapa vaolana ndray andro de ozy izy hoe zay ihany de lasa am'izay andeha zay anao zay mahafinaritra azadiny fa miverina ndray fanaratsy io ary raha miverina izy de mitondra fanahy fito hafa zany hoe raha roa izy ny tao de lasa ny anakiray mitondra fito ny anakiray mitondra fito zany hoe 40 ndray zany sareny ao hitatsika zany fa ny fanaranan' Jesosy de tsy hoe fanapa-kevitra akitaitaitra fotsiny hoe andeha fotsiny andray mandeha fa tena milaza aminao fanapa-kevitra lehibe zany ary zany indrindra no itoman'Andriamanitra anao hoe inona ary fanapa-kevitra ao tsy alaonao ve manatona an' Jesosy ao am' Jesosy zay anafaka anao am'ireo zava-doza marobe nentin'ny satana ireo de hitondra fiainana ny fiainana mantsy ry havana de tsy hoe manam-bola fotsiny tsy hoe le manana hanina fotsiny tsy hoe le manam-bady tsy manana zay ilaina raha materialy fa ny fiainana nge de miainga avao anaty ao anatytsika ao de tena matsapa fiainana petsaka zao ny olona hitanao hoe manana zao izy amin'ny velany amin'ny ara-materialy fa ao anatiny ao tena tsy misy fiainana izay no mampiavaka le fiainanao am' Jesosy sady mitondra vahaolana ara-piainana ara-bola ara-tokantrano izy no mame fiainana ao anaty ary indrindra de mame fiainana mandrakizay ry havanao tianao Jesosy na viaiza ianao na viaiza na iza ianao na iza manasanao amin'ny anaran' Jesosy izahay andao anatin'an' Jesosy mbola tsy tary ianao fa tena tianao izy na inona toerana misy ianao aza mieritreritra hoe rehefa azoko le asa ohatr'izao de zay avao tena iaina tokana ihany ry havana Jesosy ny lalana Jesosy ny fahamarinana Jesosy no fiainana hitondra vahaolana ao anao reo fanaratsy zay mamatotra anao reo misy vahaolana reo afaka hiala amin'ny fiainanao reo afaka nampy anao zay tongava amin'ny fitoam-bavaka tanterahanay eto Antananarivo sy ny manodidina ianao manasa anao zay amin'ny fiangonana Refy Androndrakely any amin'ny faritany misy anao na any amin'ny faritra ivelana Antananarivo betsaka ny fiangonana Refy zay sapana Androndrakely hitomana ianao tongava amin'ireny fiangonana ireny fa misy vavaka fanafahanao misy fahamarinana tokony ho fantatrao ary misy fitomana anao hitondra ny fiainanao akao amin'le lalana azo antoka indrindra de tsy iza fa Jesosy Kristy zany voninahitra ho an'Andriamanitra ray ho an'i Jesosy ho an'ny fanahy masina ny am'izany afatra izany ivavaka ao anao na iza toerana misy anao mahita am'izao fotoana izao misy
mangetaeta lalina ao anatinao, mangetaeta ianao zany fiainana oetan' Jesosy zany. Androany de hivavaka ao anao resy lahatra hoe mahery Jesosy, tsy miova izy ry havana, ary akasika anao izao vavaka izao, hitondra hery lehibe eo amin'ny fiainanao zao vavaka izao. Apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavaka ao anao ao. Andriamanitra lehibe anao, manerana izao rehetra izao. Ianao ny tompony fahefana ambony indrindra, ianao le mpamorona ny zavatra rehetra, ianao le manana ny hery faratapony indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy no atsoko anao hikasika ny olona rehetra izay mahita, izay mandre amin'izao fotoana izao. Mamindrafo amin'ny Andriamanitra, mamindrafo aminy ianao, ary na inona fiainana fatorina teo aminy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Siala reo fahamaizina, siala reo sakana, siala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala reo maizina zay mitondra fisalasalana, siala amin'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Arodako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sakana. Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainana ianao, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy izy, tapatapana ny olana eo amin'ny fiainana, resina zany vahaolana izany. Voninahitra ho anao Andriamanitra, ho tahina ny tsirairay avy zay nanaraka izao fandarana izao, misifaka akany eo amin'ny fiainana, misifana sitranana eo amin'ny fiainana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Iny ary tompoko de faranana moa zany ny fandaharana, makasitraka anao ny amin'ny fanaranao izany. Mandra-piona tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.